Akafaliana trano ny miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana carte sur table isaky ny asabotsy hariva androany fa 5 ny volana aprily taona 2024. Androantsika moa dia azo lazaina hoe tsy hoe mifehy amin'iny fa miainga avy amin'io ny lohahevitra antsika izay iarahantsika amin'ny vahintsika izay mbola asaintsika manambara ny momba azy izy rehefa avy eo fa ny lohahevitrintsika androany dia ny hoe tsikaritra fa manoloana ny fanehoan-kevitra tatoato ohatran'ny hoe irahana ve reny olona reny hiteny azy sa tena avy amin'ny fony tokoa ny amin'ny resaka fanehoan-kevitra sesilany amin'ny toe-javatra misy dia misy zavatra mampatahotra anay manokana ho anahy manokana moa amin'ny mampitondra fivavahana dia manana ny souci-ny atao hoe unité nationale mandrakariva zany hoe ny firaisan'ny tsika malagasy tsika rehefa mahantra kely zao mbola isamatsamaka hiady koa sanatrian'izany tsy hisy zany fa zay indrindra no zay moa gardien de la révolution ny anaran'ny fikambananay anatin'ny atao hoe fanorenana miabo miaro ny fiarahamonina mba tsy ho simbain'ny mpanararoatra satria misy ny olona fetsifetsy milalao ny sentimentny olona de tady ampiady satria te hiaro seza na hiaro tombotsoa ka tsy hay dia mampaneno lakolosy dia mbola tsy misy ny korotana ka manoloana an'ireo fanehoan-kevitra maro sesilany ireo dia misy toe-javatra mampanahy asosiky ny milaza azy ho mpanao politika fa amiko tsy toetrana mpanao politika satria ny mpanao politika amiko dia na inona ny position antsika tsy mitovy dia natao voalohany indrindra ny atao hoe unité nationale firaisam-pirenena tsy voatery hitovy hevitra ary tsy menatra ny sasany mampiasa an'io fibra io mba hitazomany ny toerany na ny populariteny na manao populisme any amin'ny vahoaka dia mivohy zavatra zay tsy fantatra ny cause noble ohatran'ny hoe fédéralisme zany tena cause noble zany tena be dia be ny tany mampiasa an'izany aty Belgique zao état fédéral any Suisse confédération helvétique any Allemagne donc zavatra fanao zany saingy ny fanontaniana mipetraka hoe moa ve fantatry le olona mpilaza an'izy io ny enjeu n'izany fédéralisme tena izy fa tsy le fédéralisme ao an-tsainy sy ao an-dohany mba ahafahany mivohy resaka tribalisme dia mahatsikaritra zay zany fa tsy tena le fédéralisme loatra no tian'zareo tratrarina fa atao tohatra fiakarana ohatran'le teo foana tolona nefa jerena tsy tolona fa zavatra hafa dia le cause noble zany lasa mivadika intérêt personnel dia zay ny zavatra tsy ho ekenay mihitsy zay no antony anaovana an'ity fandarana androany ity ny tanjona dia hoe mba tsy hisy nahazo toerana eto amintsika ny fivoizana ny resaka fiheviana tatoato zany lasa ho anahy manokana lasa makarary sofiko mihitsy maheno an'le hoe zareo bourgeois no Ambaniandro Côtier sy ny sisa voambolana zay manahirana ny mihaino azy ka zay no anisany antony anasantsika ny vahiny androany satria izy koa anisany vohy mafy an'io ao amin'ny pejiny sy ny compteny ka dia isaorantsika dia avelantsika izy angamba ny hanao présentation hoe izy avy aiza manao ahoana sy ahoana ny momba azy mba hahalalan'ny mpanaraka ny fandarana eto. Miarahaba anao tompoko. Salama tompoko, salama pastera. Miarahaba ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako. Zay efa fantafantanareo hitanareo eny amin'ny réseaux sociaux anisany manazava sanandro mikasika ny raharaham-pirenena. Ny anarako moa zay tsisy vina aminareo Tahina Andreasy Ravolamanga. Madame Lewis niantsony maro za moa avy ao Ihorombe Rantsara Nord zany fiaviako Ihorombe. Manana koa fiaviana avy am'raiko avy aty faritra Atsimo Atsinanana Vangaindrano. Dia eto moa zay resadresaka eto anazava mikasika an'ity resaka zay fangatahany maro zay mivadika resaka taritina amin'ny resaka foko zay mampitsangam-bolo anisany nampiteny afoana zany hatramin'izay tao amin'ny pejiko tao ka izay ny antony nanasanay androany dia isaorako manokanareo mba hanaraka nyity pejy ity hatramin'ny farany satria dia mahakasika antsika vahoaka rehetra izy ity ka samy manaraka daholo antsika eto saotra tompoko. Miarahaba nosy tanina koa efa tompon'ny fandarana moa fa dia arabaina foana amin'izao sabotsy zao.
Miarahaba Pasteur, miarahaba vahitsika androany Madame Tahina. Miarahaba Monsieur Moustapha. Ary falibandrehanao eto moa amin'ny cause iarahana izy ity a, firenena iaraha-manana moa fomba fiteninay eto a, de tsy maintsy mijoro, tsy maintsy miteny tsika rehefa misy zavatra tsy mety eo amin'ny firenena. Tsy haiko tohizako ve Pasteur sa tonga Tonga de de tohizo hoe ilay izy. Faly mahafantatra anao moa eto ary tsara moa ahitan'olona atsika hoe zay moa avy anavaratra, ianao avy any atsimo. Atsimo. Ialana am'le fomba fitenin'olona matetika hoe voakarama, Zay mihitsy. iteniteny fahatany amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. De hitatsika moa satria atsika lasa fahavalon'ny sasany am'izao amin'io resaka fédéralisme io. Matoatsika hony miteny matetika zay le tondran'olona atsika hoe voakarama atsika tsy tia an'le fédéralisme. Tsy tia iry zalahy mitaky an'le fédéralisme. Miala tsiny amin'ny teny ty terme ty satria matetika izay ny fampiasan'olona hoe reo ndray fa miseho le côtier de service. Hala, zay mihitsy. De ny anahako ampatsiahivoka amin'ny tantara foana le izy satria le malagasy manko mora manadino zay. Ozy président Ratsiraka zay hoe tena mora manadino le malagasy. Ampatsiahivoko ny tanora ankehitriny na reo mpanao politika androany, raha nisy zany province autonome zany a tany amin'ny fitondrany Andriamatoa président Didier Ratsiraka. Rehefa nisy disadisa 2022 a, de rehefa tonga teo amin'ny fitondrany Andriamatoa Ravalomanana, vao nanova constitution izy a niravana zany hoe province autonome. De ny mahagaga na am'izao a, le olona rehetrarehetra miteny sy manenjika atsika am'le zavatra, ohatra ny be de be ny tao amin'ny fitondrana, nisy fanesy teo a, tsy mbola niteny ny amerenana an'izany atao hoe province zay. Androany a, lasa leitmotiv, lasa fomba fiteny le izy hoe ty fitondrana fanovana ty a, de andeha ametraka an'izany anao an'izao anao, fa maninona lasa misy magie tampoka. De vao nanomboka ity fandarana anay ty a, zay Ser Pasteur moa nanao hoe gardien de la révolution, de nitaky izahay hoe amin'ny resaka fanovana, fanorenana ifotony a, tokony jerena aloha inona maha hoe nation any Madagasikara. Io zany a, efa nisy fotoana efa mieritreritra tena potika le maha nation amin'ny Madagasikara. De hoe andao anorina ary, andao amerina ny asiny zany firenena malagasy zay. Zay zany le votoatin'le hoe tolona ny araha-manana. Ary anisany a, nampisy ataontsika hoe hery atsika rehetrarehetra hoe tena potika i Madagasikara tao anatin'ny 40 taona, tsy 40 taona fotsiny. Io nanomboka 2009 nakaty tena potika Madagasikara. De hoe andao amerina an'le izy. Azadiny fa tamin'ny 2013 entre 2013 2015 a, zany président Ratsiraka zany a, tena nangataka hoe tsy solution ny fifidianana rehetrarehetra andeha atao io a, fa andao anao zany réconciliation nationale, andao anao conférence au sommet. De any a, anorina an'izany Madagasikara zany. Ny mahagaga, reo olona rehetrarehetra miseho fanatika androany, miteny manenjika atsika reo a, mitehaka fitondrana rehetrarehetra nisy teo na tamin'ny andron'ny HVM, na tamin'ny andron'ny mialatsiny miteny zany, na tamin'ny andron'ny Mapara, na tamin'ny Teteza mi. Be de be ary, zay nanenjika hoe reo reo terme nampiasain'le olona zany, surtout indrindrandrindra isika zanaky ny faritra.
maty hoe lahy tsy misainareo, maty hoe lahy tsy mahay mipetraka, maty hoe lahy efa reraka. Professeur Zafalbera sy président Ratsiraka niady amerenana an'izany asiny Madagasikara zany hoe andao hanao conférence sommet. Reo olona rehetrarehetra androany miseho masina alohan'ny papa reo de miseho manenjika atsika hoe voakarama izahay fa tsy mila an'io fédéralisme io, tsy nisy ny teny, tsy nisy ny joro fa androany ohatrany hoe lava be le désert zay fitondrany mapara de hoe enareo tsy nahita mety possible, tsy nahita hanikoanina androany miverina amy business de lasa lety motive nareo hoe mitaky fédéralisme zay fa reo olona reo voakarama. Tsy mampaninona anay zany na enjehana toy inona fa ny tantara itsara ny fitiavatanindrazana zany zavatra dradradraina tenenina fotsiny zany. Raha tena hiditra am'izany hoe fanorenana sy fanovana zany tsika, zany fomba fisainana zany, io moa prime ministre efa mitena androany hoe mila miova ny fomba fisainana. Mino aho fa le fanovana fomba fisainana tsy aty am'le vahoaka ihany ny tokony miova fa isika rehetrarehetra, indrindrandrindra ianareo mpitondra manana fahefana am'izao ovaya ny fomba fisainanareo, na am'le hoe manenjika le olona miteny zavatra tsy mety fotsiny io mandeha ny figadrana. Tsy haintsony hoe iza ny tena mitazona ny record am'izao Andriamatora Ravalomanana ve say colonel Mikael? Tena tsy fantatra ntsony hoe iza mitazona ny record amin'ny fanagadrana olona sy fanenjena olona. Sy moatsika zao. Zay ny anahako fampidirana pasteur fa merci atodiko amin'ny vahintsika koa hoe am'ty takarivo ty hoe hitako ianao fa anisany mivaivay mihitsy ny teny momba an'io ary zay nahatonga ana tsy afenina hoe allo Mantsamosi-tany nafizaitsika i madame Lewis amelabelatra tsara hoe ahoana ny fahitanao ny toe-java-misy am'izao fotoana zao am'ty ohatran'ny fivoizana un peu fampifandrafina samy malagasy ty mody ampiasaina le resaka fédéralisme, ahoana ny fahitanao azy? Mankasitraka pasteur misaotra monsieur Mostana tamin'ny am'famezana fitenenana. Ny fahitako azy de zao iverina kely tamin'ny tolona zany pasteur sy monsieur Mostafana raha ny tolona zany ny tanora ny vahoaka rehetra ny tolona de amin'ny fanovana ny natonga ny tolona tonga moa zany mamela ianareo somary anao apiditra kely tantara kely avela mihitsy avela malalaka mihitsy anao miteny ie tonga moa zany tamin'ny farany am'izay niseho avy any i colonel i PRRM ankehitriny io izay ialako tsiny foana isaky ny manao live za te hanaja olona za de niteny aho hoe napetraka fa be de be ny mametsinay madame Lewis tsisy nametraka an'io fa nisovaly anay io olona io, tsy maninona zany za moa faly be tamin'izay satria amin'ny zanaky ny faritra ny tena zany de mba hoe misy olava amin'ny faritra zany mba io andrindra fa hoe olo-masina mpiandry matahotra an'Andriamanitra zany olona zany raha ny fahaizako azy, mialatsiny fa ny tena moa tsy hoe zanaka anjely fa koa mba hoe anisany matahotra an'Andriamanitra ary tsy parfaite amin'ny fiainana. Tonga teo izy rehefa tonga teo izy inona moa zany le dradradraina na izy raha tsy haiko tamin'ny 14 oktobra angamba izy iny raha tsy diso afaka ahitsinareo eto mbola namaky tsara ny dradradradra hoe anova rafitra ny tanatin'ny sainy rehetra de manova rafitra de andamina hitondrany amin'ny resaka fifidianana pasteur de tonga eo moa zany izy tsisy nandeha am'izay zavatra ny fanarahana no zavatra ataony zareo rehetra rehetra mialatsiny mba hiarovana an'izay de sitomina am'izay le resaka fédéralisme décentralisation
raha tonga reto ankizy reto amin'izay avy eo nilatsaka teny amin'ny 13 mai ny teny hoe aiza le zavatra nitakina le fanovana fandravana ny ACC fandravana ny seny ny assemblée ao anatiny ny assemblée moa zany dia tena iarovany zareo mafy satria ny antony ho very finanana izy rehetrarehetra ao amin'ny assemblée nationale io voiziny zareo amin'izay le atopoko mba handrebrebena sainy ny vahoaka amin'ny sisiny ny ankizy rehefa nidina teny amin'ny 13 mai mbola tsy nahita nandray nitondra-pakarita hoe tsy manaiky an'io décentralisation io mbola tsy nahita zatra eto fa zareo ihany no mampiasa olona any amin'ny sisiny hoe mahatonga andreo midina eny io décentralisation io province autonome io izareo ny mivoy an'io de manakarama olona avy eo ny tenako moa atao hoe karamaina efa naveriko impiry tsy mbola nandray vola tamin'ny Rajoelina fa contraire mbola zany anisany nanampiasa tamin'ny fampandaniana azy zareo manarama olona avy eo reny ampanaovana bandomena reny zay ny tenenako an'ny PRRM hoe amin'ny mampiandry anao mba ahoana fomba fijerinao reo fa efa anao adopoko reto olona reto fantaniana mipetraka koa dia zao atao inona moa zany reny bandomena reny satria reny dia mivoy ny adopoko omanina atao inona reny zay mampitsangam-bolo ny fisian'ireny olona reny efa napetraka tao amin'ny pejiko tao hoe isy ady be nga atoato rehefa tsy teanao n'le fanovana nareo tsy teanateraka n'le fanovana tsory tsy vita io fa ny olona koa nge tsy nametraka anao fa ianao nipetraka teo tsy nametraka tsisy olona nametraka ary tenena nomezana olona tsina foana zany amin'ny pazoko ao tsisy olona nametraka anao miazafady ndreo misy appel tsisy olona nametraka anao teo de ampiasainao le olona any amin'ny sisiny jereo faritra andreo reny afaka mitondra camion zay andeha hiady ao Antananarivo ao mbola tsy nahita hoe ino maire na dia nitondra-pakarita hoe tseky anay le décentralisation fa mijanona centralisme foana tsy mbola nisy nanao an'izany fa te hifikitra eo reo de ampiasain zareo reo olona reo de ny olona amin'ny sisiny koa mbola tsisy afaka hoe ohatrany ahoana moa zany ny démarche na ny lalana ale rehefa anao an'izany décentralisation zany fa nga mbola nisy ray tamin'ireo olona reo nanazava hoe zao ny lalana mba inona moa zany démarche nataon'zareo mikasika an'izany fampanantenana pokaty ho an'ny zanaky ny faritra io ary zareo mihitsy no magnasagnana ny zanaky ny faritra mieritreritra tsy niantra ny zanaky ny faritra hoe ohatrany ahoana ny démarche io tongavana amin'izany décentralisation zany mialatsiny monsieur Moustane ny lalana anaovana an'izany anatetarana tsy mazava tsy vitan zareo io ny manazava an'izany hoe firitaona zay anatetarana an'izany ny vola ny fitaovana ny bureau-mpanjakana firitaona mba nisy tamin'ireo ve lalàna nge ny tapahana eto lalàna aloha miainga avy amin'ny lalàna aloha fa nateterana an'izany iza tamin'ireo nandeha nikitika ny lalàna mba hafahana matateraka an'izany iza tsy mbola nisy miteny reo amin'ny pouvoir hatramin'izao fa ny zanaky ny faritra fotsiny lalaovina hoe décentralisation tseky an'ireo merinareo iny ny joevandreo sentiment ny zanaky ny faritra de mieritrery zanaky faritra hoe mba nay fitondrana ho avy am'izay ty ho sambatra am'izay tsika fa tsy eritreretiny zanaky ny faritra hoe ohatrany ao ny afana matateraka an'izany ary tsy sahany zareo mihitsy ny mampafantatra ny zanaky ny faritra ny démarche mikasika an'io fanateteran'io décentralisation io aza sagnagnaina ny zanaky ny faritra rehefa tsy teanao an'le fanovana miala tsy fidianana no tadiavina eto lalao madio madio ny fanovana rafitra de miditra amin'ny resaka fifidianana fa aza ampiasaina ny zanaky ny faritra hoe hiaranao amin'ny place satria tsy te hitrehitra fifidianana fa te hifikitra eo ela be lava loatra angamba za
Mety ka mety tsara mihitsy zavatra mazava ohatr' zany ka azonao tohizany. Oui, ny namako rehefa mampita hevitra za tena tsara siblena zany le olona farany ambany satria reny ny ampiasain'ny fitondrana reny tsy mahay ny réalité de reny ny asain'ny tazona micro de manao raha matahora reny ny asaina mitazona micro de manao raha matahora tsy adala akory ny zanaky ny faritra. Ove pasteur sy monsieur Mostane ato ka mienanao fa maheno tsara reny no ampiasaina reny olona reny karamaina vola mampalahelo de asaina mandrangitra antipoko tsy ho azony zany ny zanaky ny faritra. Isarako indrindra ny ray aman-dren'ny faritra betsaka miresaka amiko sotranao madame Lewis fa mila mitsangana anareo satria tsy afaka miteny zay ty Madagasikara ty fa tsindrina hoe samby entre atsika ty de mila idina ny vava ny faritra tsiditra am'zany zavatra tsy ho vitanareo io fa za jeune sentiment ny zanaky ny faritra raha nataonareo io enim-bola natao manina raha zay natao lara-pamena raha zay fantanao lara-pamena zay décentralisation zay enim-bola nareo teo mbola tsy nahenona anankiray hoe ino efa nanova lalàna mikasika ny zavatra zay tsisy fa entiny zareo iarovana ny sezany zareo de mba misy lamosina ato ny faritra dimy manoana ny zareo zavatra tsy ho isy akory aza lovina zay ny sentiment ny faritra fa tena raha misy olona manambaka ny faritra de reo olona reo miresaka zavatra tsisy ny olona ahoana moa zany ny atokisana olona tonga anao tonga ho azy teo amin'ny fitondrana natoky na ny merina na ny tatsimo na ny tavaritra tsy nandihy tonga avany Mikael teo amin'ny mampiandry anao moa zany ny olona tsy netretra hoe andanao valifaty politika anao fa ny famelan-keloka ny tonga de anatin'ny sain'ny olona rehetra mialatsiny pasteur amin'ny maha-pasteur anao famelan-keloka faly ny olona na ny ampivoatany tao moa zany misy ny fanonganana tao faly hoe mpiandry no eo fa tsisy netretra hoe valifaty ty tsy fantatra hoe inona zany natonga anazy netra tany ampigadrana tsy haiko tsy netretra valifaty politika mihitsiny ny malagasy ray manontolo kinanjo zanaka malagasy zay nitolona nisy faty olona teo ny akarany teo de mba mitaky an'le zavatra nanonganana an'le président teo aloha hoe dradradradra e satria izay ny divana teto fahalalana amin'ny teny de mba de hoeny de ho gadranao aiza mampiandry anao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao sahanao ianao sy ny manodidina anao eo zany tena tsindriko mafy de mafy ao pasteur monsieur Mostane aiza maha-olon'Andriamanitra anao za raha toa tsy nahita ntsony hoe mba hoe akanjo fotsy tatoato satria nasaiko naverina anao an'iny izy de mandinia tsara monsieur le président vereo nanaovana iny lambanao fotsy iny sy hoe tazomy le baiboly nasaiko nanao an'izay izy mbola tsy nahita ntsony hatreto ohatrany hoe fanaovana ohatrany fividianana trano 30 milliards no mahoraka ohatrany vady ny mitafy volamena lafo vidy zay no alefan'olona vezivezo amin'ny réseaux sociaux aiza ny mahafana maha-olombelona zay zany de ireo ankizy nametraka anao reo zany no andeha alefanao any ampigadrana de milamina ny conscience anao tsy sararainao an'izany tsony anoloan'ny fahasarana amin'ny malagasy de aleonao mandeha manditsapika ary manana ny kolotsaina nge manana ministerany
am'izao situation zao. Alohan'ny fantrano malagasy dia ny ampiadiny samy malagasy no mamaika anao tazomanao fikiranao amin'ny toeranao. Fa tsy zavatra mission nampanaovina anao. Oui, meko fitenena kely nareo fa eo indray manohy. Ya. Afaka mipartager tsika ny amin'ny compte-tsika tsirairay avy any mandritra ny avy ato amin'ny page mba ahafahandreo mpanaraka anareo tsirairay avy manaraka. Ny zany misaotra betsaka anao Madame Lewis nilaza an'izay zavatra zay. Zay moa ny antony nanaovana an'ity fandarana ity satria zahay dia mitovy amin'ireny hoe sentinelle reny ihany na mpitily ny filaza azy, izay hoe tsy miandry ny zavatra hitranga vao miteny fa miezaka foana ny atao hoe milaza mialoha. Ohatra zao hoe vao miresaka jenjely tamin'ny maraina teo alohan'ny niona teto tsika teny tambolon'ireo hoe nareo reto jenjely reto lasa bras armé ny fitondrana isan'aparate, fa io le izy tamin'izay moa defa vohopa. De zao koa aleo tonga de miteny mialoha an'ity zavatra ity satria ohatrany makany le resaka satria mihaino an'le fomba firesaky le olona sasany zany hoe tena mahalala ny atao hoe fédéralisme ve na ireo parlementaire zay mivoy azy. Alors zany ny hoe ny masse populaire moa zany tsy omena tsiny fa ohatrany hoe perroquet asaina mamerina fotsiny ny zavatra fantanina fotsiny araka le teninao teo hoe raha ohatra ka tena technicien na tena politicien marina manana firenkevitra tokony mba niteny fototomoa hoe inona lay idée na fédéralisme zany c'est un grand mot ozy vazaha zany hoe misy zavatra bebe ao anatiny ao. Manahoana ohatra tsy teny hoe aka-modèle zany izy fa zany tsy voitsika ny nanao an'izany fa efa nisy olona nanao an'izany efa ela talohantsika. Efa mba mahalala ny expérience n'ireo ve voalohany indrindra aloha. Manahoana inona ny point faible zay zao hoe ty à Belgique zay zao royaume monarchie fédérale. De nefa ny ao anatin'izy misy ny point fort bien sûr le hoe le décentralisation any amin'ny commune tena malaky le izy fa ny problème anankiray tsy afenina anareo zany indro kely nefa lasa indro be am'izao ary manao remise en question ny Belge am'izao tsika miteny zao hoe firenena kely ohatrany Belgique kely tia misy gouvernement anankenina iza ny andon-karamany zany ny andon-karamany zany de tsy maintsy ny vahoaka zareo moa manam-bola vita fa tsika ve tany teknika zany mila jerena daholo hoe anangana gouvernement isaky ny faritra zany tsika bon d'accord mety mba te ho ministre koa ba sasany de mitomany ho état fédéral satria tsy ho tafiditra ministre mihitsy raha vao mitambatra le izy. Est-ce qu'on a les moyens d'abord fanontaniana aloha zay. Ray zay faharoa manahoana ny ao anatin'ny fédéral koa misy ny atao hoe région ary misy ny communauté samy hafa reo. Misy ny parlement na parlement régional ary misy ny communauté zay tsy ny faritra fa ohatra hoe naty zao communauté germanophone, communauté néerlandophone, communauté francophone. Raha ohatra ka bataina any amintsika zany io de hoe handeha am'le resaka hoe Betsileo ve communauté Betsileo firy le izy zany hoe tena teknika be io. Donc zany zany eto de miantso ho anareo le midradradradrany manomboka androany avoay ary ny feuille de route nareo ny am'izany atao hoe fédéralisme anareo ary quel modèle aza mifandrebireby hoe dokinanao fédéralisme fa quel fédéralisme, quels sont les moyens, inona ny structure, manahoana ny mécanisme an'izany, ahoana ny fomba anatanterana zany. Ray zay faharoa manarakaraka zay raha vao miresaka momba an'io misy namanato manao commentaire ary tena marina tsy ny fanjakana intérimaire tompoko no ametraka an'izany satria zany ilana référendum, ilana fanapahan-kevitra vahoaka ray manontolo fa tsy olona andalo ndray andro ndroa andro na de fantatra raha fa mieritreritra ny ilatsaka izy c'est pas là le problème fa tokony mbola débat be zany ny olana nefany tena mila débat ela be zany vao azo tanterahana satria tena avenir ny firenena ray manontolo no enjeu. Faharoa anao zany débat zany tsika aiza ny serka anaovana zany concertation nationale. Le concertation nationale nefany mialatsiny fa tsy mahafapo mihitsy le structure an'le izy satria tsy miainga avy ny fotony. Le fotony eto zany tokony omena fotoana mihitsy aloha ny isaky ny fokotany isaky ny région tena miady hevitra ny amin'io zavatra io zay vao miakatra aminareo manao ny concertation nationale araka le tenareo ny Antananarivo sy ny sisa. De zany rehetrarehetra zany sur quelle base zany le fédéralisme ao an-tsain'ireo olona reo
fa tsy hoe fédéralisme fotsiny de atsika ohatry zao de raha antanina zao za zao tena sahy manao défi mihitsy miantso anareo mpanao gazety a mba mandehanake anareo manaova micro trottoir any amin'ny le vahoaka mandeha milahatra bus manenjika asa vao maraina hoe nareo hoe pour zany fédéralisme zany ary inona zany fédéralisme fa tena saka be aminareo fa sy vory za tsisy mahalala an'izany fa hoe miazaka atao hoe fédéralisme fotsiny de hoe mahaleo tena ny faritra fa inona le faritra mahaleo tena inona le zay rehetrarehetra zany ka manomboka androany mba mangataka anareo aho hoeto amin'ny lafiny teknika ny fanazavana hoeto amin'ny lafiny akademika lafiny politika administratif mba ahafahana fa matetika mifona ny tena antiteny ty creux le zavatra pokaty le fonony zany tena milay be a tena hoe mamirapiratra ohatra le refondation eny namidy tamitsika fa rehefa tena zoina le izy dia tsy refondation no misy ety fa mise à jour fahitako azy ohatrany hoe namerina fotsiny teo aloha ary mety manao pire aza donc hitanareo le anarana mipopoka fa ilay contenu a tsisy mandeha am'izay loany ka zay ny mba fanarotana kely tao anatin'iny fanazavana nataonao iny fa averiko any amostana ngamba ny fitenena raha ohatra ka misaotra narona ny fitenenana raha afangarontsika moa izy de iverenana ihany hoe misy point roa zany tiako atsindika teo hoe averimberitsika matetika foana le izy point voalohany moa izy vao niresahan'ny pasteur hoe intérimaire hatreto enim-bolana ty aoriana mbola io ihany zany tsika hoe intérimaire de nefa le manœuvre dilatoire mandeha any a tena mampatahotra izy moa natsidika ny vahintsika teo hoe mandeha my bande rouge tsy bande rouge ihany a mandeha milisy isan-karazany teto a zany a ny teny tamy roa herinandro za pasteur ny tenenako an'izay raha tsy diso a karamaina daholo ty karazan'olona rehetrarehetra asina manangana antoko asina manangana association de ahoana moa le manahirana anahako zany hoe am'le fanambakana ny malagasy a le malagasy kely ary amin'ny faritra zany mandinika hoe tena ty be anay reto olona reto satria mamorolona mba ijerevo ihany zalary ny fiarahamonina mialatsina amy tena zany tsy hoe manambaka olona itena an'ity mialatsina azafady miala fondro misy olona tsy anasa firy taona tsy anasa sahirana amin'ny fiainana andavanandro hita maso tampotampoka eo ianareo a ohatra hoe misy vola be tampoka de mitety faritra de manao communication ngeza be na zany image zany fotsiny a tokony fantatrany vahoaka hoe avaiza ny ampiasaina reny olona reny avaiza de makaiza ary reny olona reny matetika tonga any amin'ny faritra ny manompa sy ny manaratsy atsika le miteny hoe itsika ny fahavalo ony de nefa rehefa tenenina hoe ianareo ny tena fahavalo-pirenena ianareo olona reny zay miseho olon-kendry miseho mamelesona eo amin'ny firenena nefa ao anatiny olona voakarama ihany andeha hoentina anambakana ny samy malagasy de ireny olona reny ihany a mamorona rehefa aveo hoe mampiady foko miteniteny foko izany ny mampalaza izao fitondrana fanavozana izao de inona zany ny andrasantsika am'le fanavozana de eto a manao antso ihany amin'ny manam-pahaizana ny avaram-pianarana ny tompony fahefana ny administration ny mpitsara ianareo andraindray ny firenena zanaky ny firenena zay vatona sonotro ny tany moa fiteny de hoe inona ny andrasantsika tsy miray iny
zay foana naverimberina eto satria maninona manotena an'izany a misy manaratsy misy miteny nareo any ivelany raha teanao politika raha te hanenjika raha zao de mitongava aty de zay mihitsy. mamaly a ndraindray mamaly borengina mamaly borengina ndraindray satria tsy te andany fotoana firy amaly an'ireny olona reny fa mamaly any ndraindray hoe zay moa rehefa tonga any anao inona ianareo na ianareo mipetraka ao ary am'izao a tsy mahavita miteny tsy mahavita manao ninninona matahotra rehefa izay avy aty ivelany ary mba miteny mba mangataka ny fiara-miasa aminareo a ataontsika hoe manao antsoavy foana zay eto ndraindray ataontsika hoe manao pétition amy zava-misy na hoe meo anay fanorenana miaby ary ny mandat rehefa tsy mahavita miteny ianareo a de tia ny demande mandat mba ataovy soni ahafanay miteny amin'ny anarany vahoaka na amin'ny anarany administration na ianareo tompona ndraikitra ianareo tompony fahefana kely tsy masa manao soni matahotra nefa zay tsy miteny hoe avoaka ny anarana ianareo mitady hoe inona ny ataonay efa manao zany efa ady zay tsy voatery hoe midina ry an-dalambe ry amy 13 mai efa tsy izy tsony zany rehefa tena samy vonina anao zavatra samy andray responsabiliteny andao hiarakaraka fa maninona rehefa zay mangataka soni ianareo tsy manome mangataka soni zay amin'ny olona tonga saina hoe ianareo tompony administration ndao ary andao aseho communauté internationale fa misy capture d'état ao rehefa angatana ny soni tsy samanao satria maninona satria mbola samy manao kajikajy politika daholo satria maninona satria mbola samy nona mbola misy bizina mandeha de iza ny victime am'izany a ny vahoaka malagasy izay vahoaka malagasy koa mbola voambaka isanandro de rehefa mba misy miteny de iny ararotiny hoe tandremo fa voakarama reo fa amerina ny fitondrana teo aloha raha i zany raha tsy zany a tandremo fa nongam-panjakany reo tandremo fa mila mona ny PRRM reo de androany a io mivokany mandeha ny fisamborana mandeha ny écoute téléphonique mandeha daholy ny mandany vola am'le hoe mividy logiciel mieno hatramy WhatsApp-n'olona rehetrarehetra zany ny atao hoe fanavaozana inona sisany andrasantsika ndraindray ary te hisintona ny namana rehetrarehetra aty ivelany hoe andao ry zalahy nao fiainantsika milamina andao miasa de mitady vola de zay inona koa mondra raha itsika fa amy fotsy miangatra am'le fitiavan-tanindrazana am'le hoe sao de rapitso ho tsarainy tantara ihany izahay hoe nanana hery nanana andraikitra tokony teny zay tokony joro a de tsy niteny a de ny apitso a iza nomeny atsiny raha tsy hiteny izahay raha ingina fotsiny izahay de iza nomena atsiny rapitso nefa samby ody any an-tanindrazana daholo io na am'izao fahavelotsika zao a ndraindray moa efa maty ny sasany vao mody fa na zany na tsy zany mbola tahorana koa rehefa maty anam-pasana sao mbola angalarin'olona koa ny taolana de tsy hitatsony zany ny atao hoe hodorana ty ivelana ave mifatitsika satria ody any an-tanindrazana ianao de tsy mety angalarin'olona ny taolapaty tsisy tsony nesitsena tsy hitatsony e tsisy espoir zany ve ny fanovana ndraindray ary bala mandeha resaka populisme am'izao iny le populisme zany a raha mijeran'le populisme fitondrana teo aloha mba hita ihany hoe le populisme makaiza inona ny zavatra katsahan'le populisme ataon'le fitondrana teo aloha
Fa ny populisme am'izao ane sady tsy misy balisy, tsy misy fantatra ntsony hoe makaiza inona ny tadiaviny. Juste fotsiny hoe zay filoha de zay fitondram-panjakana de anay fahefana. Zay zany eto am'izao. Zay fotsiny le zany fa hoaiza, makaiza am'le hoe intérim averimberinay eto foana zany. Inona zany ny tena hoe andraikitra n'zany intérim zany mba omenareo lalàna, mba avoanareo feuille de route-ny intérim hoe amin'ny mandraikitra satria hita mialatsiny ny teny anty fa tena hoe mandeha ny nomination rehetrarehetra jerenay félicitation moa be de be ato amin'ny Facebook fa ny akamakama ihany, ny ray fiaviana ihany, zany ve ny Madagasikara ilaitsika. Na de ireo zanaky ny faritra miteny hoe tsy tianay fa zay anay fahefana zao fa tsy tiany Antananarivo zao. Mba mievera ihany anareo hoe mba iza olona avy any aminareo amin'ny faritra ary am'le manandraikitra lehibe ao amin'io fitondrana io de anontany tena na am'izao mbola intérim zao ary efa zao ny zava-misy indrindrandrindra raha ohatra ka tonga amin'ny tanjona ny tadiaviny reo olona reo anao inona isika. Fomba fiteny malagasy moa le hoe nenina jeny any avaratra io nenina moa tsy aloha fa nenina toujours afara. Zay moa fiteninay any avaratra. Sao de ho nenina ihany tsika ndray andro any. Tsy aloha ve androany mijoro mandray andraikitra, mandray ny responsabilité ny tsiraray. Mbola manao antso ihany aminareo manam-pahaizana, aminareo administration, mpitondra ny administration, indrindrandrindra aminareo manam-boninahitra tafika miaramila rehetrarehetra hoe efa tsy misy tia tandrazana ve ianareo. Tena tsy misy tia tandrazana tsony zany fa lasa aferafera izy ty. Lasa hoe aferan'ny promotion izy ty. La 23, la 24, la 22. Lasa ohatr' zany ve le firenena. Tsisy zany hoe fiarovana ny tombotsoan'ny Madagasikara, tsisy zany hoe souveraineté ny malagasy, ny souveraineté ny firenena malagasy tsony. Zao ny vahiny manjakazaka manao zay tiany atao. Vola no mibaiko. Hitatsika na amin'ny fiarahamonina zany. Tsy midika zay hoe te hanakorontana. Tiako moa le définition ny fanakorotanana. Satria zay foana moa averimberin zareo ato hoe nareo te hanakorontana. Inona moa ny akorontana? Zavatra efa mikorontana ve mbola akorontana? Na ireo samy zareo ao ary mahafantatra hoe mikorontana ianareo amin'ny fomba fitantanana roa ny firenena. Tsy afeninareo zany. Tsy nahafeninareo tohirina ary hita foana zany amin'ny fomba fandraisana andraikitra, amin'ny fomba fandraisana fanaovana famoahana décision hita fa tsy mitombona ny zavatra misy ao amin'le firenena. Tsy mbola ho tonga saina ihany. Tsy aloha ve androany de mifampiantso de miresaka de hoe ajanondro fa io ary efa enim-bolana zay rehefa hiditra amin'ny 7 mois 8 mois sarotra manarina an'izany, efa ho sarotra, efa tena ho sarotra satria efa manomboka tena mifampiandry ny samy malagasy. Ifamono ve ny andrasantsika? Zay vao tonga saina hoe tena ratsy ty zavatra ty. Nefa raha miditra amin'izany mba iza amintsika rehetrarehetra reo, amintsika rehetrarehetra amin'izao mpanao politika sy mpitondra rehetrarehetra reo mavita mamono zany afo zany. Mbola misy ray aman-dreny to teny ve ho henon'ny malagasy
rehefa samy hanao règlement de compte eo tsika am'izao zavatra etraketraka ataonareo zao. Mbola miantso anareo ihany, andao ry zalahy, andao ho tonga saina ny tsirairay fa ho lasa lavitra ny raharaham-pirenena de eo tsika voaneniny. Nosy isika rehefa hifamony de hitsoaka izy. Firy no tafatsoaka eny le manam-bola sy manana roplanina sy manana vola jet privé moa mety tafatsoaka ihany, fa isika madinika zay tsy manana aiza ny ale ny hanikohanina androany tadiavina rapitso de ho aizytsika hifamono. Andao hijoro, andao andray andraikitra. Zay ny anahako ny afatra. Averiko ana madame Tahina ny fitenenana. Madame Tahina menana fitenenana. Ahoana fahitanao n'ilay momban'le zava-misy am'izao hoe nanahy zany tiako précisena kokoa fa zany hoe fa malalaka ianao mivaly teny fa eo amin'ilay ohatrany hoe ahoana firazantsika azy ohatrany hoe misy opération de charme zany hoe anjaranay rehefa mba anjaranay côtier nitondra de mitabataba nareo fa maninona rehefa tamin'ny hafa nareo tsy miteny ohatrohatran'izay zany izy de hoentina any am'izay lafiny zay foana izy hoe côtier. Niazy zany ty resaka hoe aveza ty hoe côtier ty ina moa ny atao hoe côtier. Io koa zany zavatra anankiray tena mbola misy zavatra sémantique manahirakirana soko fa bon averiko koa aloha iny meko anao fitenenina de azo iverenina zay zavatra zay. Oui, misaotra paster. Oui, tena misy zay zavatra zay. Anay côtier zao ny fitondrana, anay amin'ny faritra zao ny fitondrana. Teo nareo nisy nafaty an'iny donia de nisy koa problème ny nangadrana i malama zay moa ny sironanaovan'olona azy manandafy iza moa Maherlanto manandafy. Fantatro tsara izy nisy taona zay niaraka nanao mission tamin'ny deuxième tour tamin'ny première mandany i Rajoela niaraka daholo zay tamin'ny faritra iny i Bongolava i Tasy iny. Oui. Naninona nareo tsy niteny fa rehefa migadray nareo akizy reo vao miteny nareo de hoy zay hoe tsy mahay mandray lesona. Izany nanasorana ny teo aloha. Enim-bolana zao fisady ny olona migadra ny samborina. Ary tsy mbo hoe ny polisy tsotra ny nampiasaina miaramila rusianina. Izay ndraidraindray ny ministre justice tsy mila nyrao fa hitsetrana arenakibontsika ny arenakibon'ny tany ohatran'izao zareo zao miara-miasa am'ireo rusianina reo. De miteny koa zareo hoe anay côté zao ny fitondrana. Marina zany. Be de be ny vady miaramila miasa ao tao any ala tao présidence. Zareo daholo miasa ao. Piasa rehetra ao tsisy miteny any miaramila zao ny ato amin'ny présidence. Na nianatra io na tsy nianatra io. Ny akamaroany aloha de teneniko hoe tsy nianatra. Fa fitondrana amin'ny miaramila moa le izy de ny avy any atsimo. Izay mahatonga ny avy any atsimo tatatata io. Eto de ifonako. Tsy ny atsimo rehetra fa tena isorako mihitsy ny fa tena faritany Toliara tena miresaka amiko daholo. Isorako anareo faritany Toliara. Vitsy voakarama ianareo miteny io sao de disy fanantenana nareo. Toliara ray manontolo tompoko tsy adala fa ianareo zay akaiky ny fitondrana mitsetsitrao ny arenam-panjakana io mitabataba io. De mitabataba koa tsy ampandinina fa tonga de adipoko. De verinareo hoe izay ny aela fanapahananareo eo. De iso ianareo. Image ratsy io ataonareo io. Izay ny teneniko hoe aza manao modely ratsy ny côtier fa tsy ny côté rehetra no tsy ampy fahalalana ohatra nareo. Mission nampanaovinareo tsy nataonareo. Gasy mijaly mahantry. De mbola tambitambeazareo vola 250 millions d'ariary. De ny fampizarany tao Toliara 15 000 francs par tête. Zay zany le fanovana eto. Zafady.
zay zany le fanovana. Ovana ny akanjo, manao fitafy malagasy, de ovana mila miteny gasy, de mizara vola 250 millions. Raha niatrehitra fédéralisme ve autonome ve de zara vola ohatran'izany, zay zany le fédéralisme sa le décentralisation everinareo izy fizarana vola esaky ny faritra. Izay zany le décentralisation. Satria fa mizara vola am'izay. Alaina ny vola aty amin'ny centrale de zaraina ary amin'ny province. Zay ny fandinianareo zay. De faly am'izay ny vahoaka majitsy tsy mahay hoe ohatry ona maro ny zavatra trakina. Izoevandreo sentiment ni lakôty io. Everiny hoe iny vola iny zany. Zay ny tena mampalelo an'izy. Fa isora koa ny lakôty rehetra. Maro be ny ray aman-dreny miresaka aminao. Madame Lewis, sy ahay aby io. Indreo. Da magnano tragno reo. Da niova. Niano. Lasa niasa amin'ny asa Antananarivo agny aby. Firy aminareo nefa niasa ao fanjakanao. Satria anareo zao firy aminareo. Firy amin'ny vahoaka ny Toliara ny miasa ao. Mampalahelo misy zavatra ohatran'izao pasteur. Nitaraina zany olona toke ny vadiny filoham-pirenena moa zany zao ampanajana teanaja zay tena marina na de hoe menareo tsiny foana zany le mpanaraka anao hoe tsy première dame iny fa teanaja satria zany izy io na de hoe tsy lanim-bahoaka ara na de hoe tsy napetraka anareo ary fa zany foana koa tena hoe tsy napetraka anareo fa ianao miteny na hoe ny geny Z nametraka an'io teo zay tsy nametraka an'io madame Louise fa mba akombony koa ny vavanao miteny an'izay isan'andro de ialako tsiny aminareo eto le izy. Resaka social ty za moa tamin'ny social io no asa niarako na tonga niara asa tamin'ny fitondrana za manao social na manokana. De zay koa ny asako tao. Misy olona Clémena rodana trano tao Tamatavy. Voaka aketo ty zavatra ty de avy any Hosy aminay Hosy agny faly be zay. Madame Elisa vadiny filoham-pirenena tonga eo fitondrana de hoe misy fanampiana zany mieritreritra fanampiana zany reo olona reo Tamatavy amin'ny trano rodana tsy hita zay tany aleny asa tsisy ny mpampianatra miandry recrutement zay efa nivoaka ny lalàna sy liana rehetra na zamay zareo tamiko ataoko fohifohy le izy io zany atenena za tsisy décision mivoaka tsaiky ny décision moa efa nivoaka hatramin'izao tsisy asa. Le olona Clémena io am'izay avy aminay ihany nandefa message tamin'ny vadiny filoham-pirenena. Ny vadiny filoham-pirenena ty satria capturen'le olona io ny message ty amiko. Tonga ty tadidiny ty olona ty. Mba mangataka fanampiana fa tsisy trano. Clémena, asanay zany teo. Asanay zany. Mandesaky ny faritra mandeha manatitra Beky. Na tsy avita trano raha mety ny ataoko hoe ny boiron ohatra alefanay na ny tôle ohatra ary jerena mihitsy hoe izy ny olona vulnérable. Izy zany priorité. Asanay ty zany. Taraina tany. Bloqué ny vadiny filoham-pirenena. Atao aminato ny capture. Atao aminato. Tena nalahelo Tena oza hoe aiza le fana maolona na de tatoke na de tsy tena hoe olon'Andriamanitra. Faharoa. Ahoana zany ny ametrana fatokisana amin'olona ohatran'izao. Mialatsiny za somary direct zay ihany. Teo amin'ny fitondrana taloha. Famonoana vahoaka manko ty amiko. Teo amin'ny fitondrana taloha. Ny dradradradraina ny base Toliara. Dradradradraina. Base Toliara. Tsy azo atao. Mamono vahoaka. Ny ana chimika hoentiny io manimba ao mavoa cancer ny Toliara ray manontolo. Zao novanavary madamo le izy sa ino. Satria fantany zareo tsara hoe ny gasy rehetra maro tsy de matakatra. De lalaovin zareo le sentiment. De zareo mihinanao zao. I PRRM mba nantenena hoe mpiandry tsy niverina anao ny akanjo fotsy nitondra ny baiboly tsony.
Hoaiza ny malagasy. Ahoana zany ametrahana fatokisana amin'ny olona ohatran'izany? Jereo ny paziko ao monsieur Moustana sy Pasteur. Ny publier mihitsy za sariny PRRM iny colonel. Faly ary tena nafantenana goavana. De lazain'olona voakarama za ankehitriny fa din'olona za faly be teo. Satria miteny an'izay. Zao tsitsitsy zany. Na viaiza nareo fa rehefa momba malagasy nareo de fahavaloko nareo. Mission nampanaovanareo tsy nataonareo. Inona zany nataonareo? Mangala volam-panjakana mividy trano be, manao fianarana amin'ny karana, adinareo le malagasy mahatra, adinareo hatrany Tamatavy ery. Namba hoe anatitra body fotsy, namba anatitra fialofana. Inona nataonareo tamin'ny Tamatavy? Novanareo le anarana miami de nataonareo 500 sa firy. Izay zany ny Tamatavy. Zafady. Izay zany anjaran'ny Tamatavy zay. Izay mba kely takatra anareo. De nukonareo daholo ny bro-panjakana satria tsy mila an'le teo aloha tsony. De navadika anao koleranareo hatramin'ny fampianarana. Zay le fanovana zany zay. Azo atao tsinitsina ny vahoaka malagasy. Samy côté atsika. Fa isorako ny côté rehetra tsy mitovy saina aminareo. Corrompu. Mijaly ny côté. Firy ny mantra ao Antananarivo ao kay? Firy. Tsy olany côté rery ity. Fa olany Madagasikara manontolo. Ary zany tenanareo eto. Za malagasy. Fa janono le hoe côté merina. Aza hodikodinany le resaka fa eske ny tanterahanareo ve? Ny antony nanonganana le filoha teo aloha. Inona am'izay mba ny tanterahanareo? De rehefa tsy natanteraka anareo de le kisapidirinareo any ampigadrana. Zay tena ke mandiavanareo Za manko ny teny hoe nanontany teny amin'ny première dame za. Ahoana ny réactionnao tamin'ny vadinao niditra ampigadrana? Inona mba nataonao? Ranomasy tratra. De nahitsy le olona hoe tsy izy kainy teo fa mbola le ray taloha. Ialako tsiny. Tsy tokony ananao zany atefa le fanontaniana fa tokony le ray taloha. Amin'ny maha-olombelona, amin'ny fanahy maha-olona no resako eto. Au lieu de ndeha concentré any amin'ny resaka fanovana tanteraka. De mizara vola. 5 volana teo mizara vola era Madagasikara anao tao. De tsy mahay manavaka inona ny priorité. Satria hoe anay Toliara moa zany ty ozy ny vitsivitsy reo, nareo vitsivitsy reo. De mizara vola 15 000 par tête, 250 millions d'ariary. De mandeha ary anosy ary androy ary zala 30 millions d'ariary. De zay zany le fanavoazana mba takatry ny sainareo. De ny vahoaka koa mieritreritra izy ohatran'izao ka le décentralisation zany. Ny vola ria bataina makaty atsika aty atsimo de mihinana fotsiny tsika aty atsimo. Anay indray zao fa tsy anareo Antananarivo koa. Zay mba takatry ny sainareo. Aiza nareo manapalana solany anatra ao amin'ny fitondranao? Mba inona? Sady miaraka mihinana fotsiny koa. Raha ny programanareo tsy eritreritranao fifidianana vetivety. Zay ny tsasainareo mandravany. Satria manao terrain nareo zao, manao terrain. Profite nareo misy an'le festival de lasa nareo mandeha populisme. De nahazo olona zay gasy tsy sagnagna. Ny olona rehefa misy fety tonga foana, nareo miantoka artiste. Hofanareo hatramin'ny roplanina, mandeha daholo nareo ampinam-bolam-panjakanareo. La fety. Matoa zay ny tena efa teo zay ny ala. Fety foana. Mandeha mitokana foto-drafitrasa ary, foto-drafitrasa aty. Foto-drafitrasa nefa. Fa mba inona zany ny nareo inona? Mandihy. De avion firy. Nareo mianakavy. Andiha Toliara ary. Andiha. Tsapiky. Respect ho an'ny fombandrazana. Ny
ino misy ty ny kolotsaina tsapiky na za mba tiana izy io ary tena mpandiana io tamin'ny fahakeliko tamin'izany tirika mahafinaritra fa ianareo mpitondra fanjakana ny olona nge mba tsara mandia tsapiky io mba voky mba inona moa 15 000 francs par tête iny zany menareo ny vahoaka atao de ampen'zareo zay le décentralisation angatanareo sa zay le fanovana mba ray aman-dreny firenena ve nareo azafady mialatsiny aho manao voatra mikolino aho rehefa tsy vita de tsy vita fa na hividy trano impirynareo hitany gasy zany de mbola dorony gasy koa ny olona fanoana nareo lozanareo mandia tsapiky eran'ny tanàna ny côté rehetra tsy mitovy saina aminareo zany ary anareo mihitsy manimba ny image ny côté ny zavatra tsy ho vitanareo décentralisation tsy ho vitanareo iny ny jevinareo ny sainy côté rehetra tsy ho azonareo amin'io maro olona misaina ny côté fa tsy lalalaovanareo décentralisation de tsy omeny zareo mpivoatany io nge mahatonga zareo migrève io mbola tsy nisy mitondra pancarte teny merina ny ray tsy manaiky ny décentralisation présence autonome ny province autonome mbola tsy nahita fa ny fanovana rafitra na tonga ny ankizy teny eto koa zany de miteny anareo lava loatra ve ny teniko eto de miteny anareo GNZ non ny GNZ ny influenceur tamitsika rehetra nandeha teo nidina teo akanja samby ny teny daholy samby ny teny nanao zay hoafana satria te hanova mba aiza nareo zao aiza mba inona ny hevitra nareo am'ireo namanareo reo namantsika reo samborinareo am'izay tsy mba hoe mipolisy gasy fa misy miaramila russe aiza le solidarité jeune gasy tovy aminareo rehetra reo vary sy rano natao iray tsika rehetra zao rehefa misy zavatra tsy mety tokony miara-mitsangana tsika sa ve miteninareo sasany hoe zay ty nge madame lui zao mihetsika de samboriny zay vao miteny de samboriny migadra mandra-pahafaty 10 taona mba inona loatra ny dila nataony fitondrana amin'ny satana fa de tena hopotena ve le zaza malagasy hifikirinareo amin'ny sezanareo fitiavantenanareo inona ny dila nareo nataonareo amin'ny satana izay ny valiny mataotra jereo nge le etan'le ankizy vavy iny mampalahelo le dokotera reny any tsy matao tody manodiavanareo a ny gasy mahantra tsy misakafo manodiavanareo tsy isy hipetraka ela fitondrana raha nisy natanjaka tao tokony zany amirala zany ny atahorana fa tsy hanao colonel mihitsiny apela tanany amirala zany daholo ny fahefana ny basy ny inona izy ny commande fe anao aza mieritreritra mandrakizay tsisy fitondrana mandrakizay zany anisany nataorina koa raha valomanana teo misy fetrany mba tokony mahay mandray lesona na ny olona te miverina fitondrana mba fa mahay maka lesona fa ianao valofato politika mamotika ny tanora malagasy zay nataonao sovaly iakarana fitondrana tsy anao ny tsy tiako fa ny zavatra ataonareo fa za tena hoe faly any peti-tongavanao teo voalazalazako ngamba zay akoatran'izay tsy de voateniko eto fa ny fanentanako fotsiny mba mitsangana ny tanora mitsangana miresa ina aza mety rebreben'ireo amy resabola tanao fa misy invitation aby miara-misakafo amina mpitondra fanjakana misy an'izany aby ene andeha andrinany reto fianakaviana reto satria fantanareo tsara hoe sakafo no maha-orely le vahoaka malagasy de omenareo hanina mba miaraka amin'ny sakafo amin'ny filoham-pirenena
manipulateur. Hainareo tsara sakafo ny mahaorony olona. De mba miray latabatra amin'ny filoham-pirenena, nofinofiny olona zany e. Na za ty maniry an'izany iray latabatra sakafo miaraka amin'ny filoham-pirenena. Asoviana za vao mba iaraka sakafo amin'ny Macron. Tsy maniry an'izany. Fa le gasy mahantra de manipulenareo. Voavidim-bahoaka nga? Voavidim-bahoaka nga? Zay teneniko anareo zay. Eko anareo fitenena fa feno ato raha ohatra ka resaka izy a. Sotranao iverenao kely resaka tamatavy teo fa misotranao no nampatsiaro an'iny. Saika anao vidéo manokana amin'iny fa be koa mo zavatra nerena. Nisy ramatoa zay nizara tato amin'ny Facebook tato, maty le zazakely le zanany moa zany sa zafikeliny. Zafikeliny any ny tongony voto be ohatry zany a, nitomany izy a, tsisa nandevenana an'le zafikeliny a, de nitarainy izy niantso vonjy. De tena navaky fony jery an'izay zavatra zay ary tsy manana alahelo na mihinana amin'ny hoe tombontsoa manokana ny toliara tsy anina izy fa nanaitra de zao hoe nisy le vola 10 tapitrisa ariary, tsy haiko hoe isaky ny fokotany izy sa ho an'ny fokotany rehetra, io no mbola tiako azo tsara le précision, fa hoe tena hoe priorité ve ny nandaninany vola iny. Za zany tena faly am'le hoe sao misy izy amadika andreo hoe tsy tia ny tsapiky zay UNESCO, ary en plus idozy ny java namoaka vidéo niteny an'io hoe raha ohatra ozy izy ka tena fankalazana an'le tsapiky ozy izy amin'ny fomba artistika, de misy zavatra tokony natao izy niarahana tamin'ny musicien ethnologue satria resaka etnika io. Zay tokony nametrahana an'le mozika tsapiky tena hoe amin'ny lafiny iraisam-pirenena de tokony zao nefany a lasa fety na culte de personnalité, lasa Nelson Mandela nalaza ta fa sy ny tsapiky. Zay aloha zany de fa zavatra anankiray a tena mialatsiny am'le fomba fiteny hoe tena on se fout de la gueule de qui, hoe tsapiky no namidy, Mandela no entina nody. Zany hoe raha sasany ao place de natao tohatra fiakarana zany le tsapiky fa i Mandela izay namidy ny Gasikara Fensoa no lasa nalaza raha tany zany hoe inona ny voarainareo tamin'ny fety io de hoe Nelson Mandela na sy ny ohatr'izay. Iny bon tsy manino fa niany tena ampiraina le ramatoa izay mila vonjy tena mafy, tena hoe raha misy ny fahantrana tsy mihinan-kanina mbola zakany gasy fa tsy afaka mandevin-jany ka tsisy miandry faty le zaza raha kofa nalamba fotsiny teo Tamatavy nivoaka Facebook iny a, tomany le ramatoa de nareo mavita mandihy ary raha tsy diso koa ahitsio ara-diso. Tamin'iny fotoana iny ohatrany hoe namoy ny anabavy ny filohan'ny panina, ny anabavy panina nivoaka tamin'ny Facebook hoe kalahelo tsy haiko aloha za samy avy any atsimo sika, za boka Fort Dauphin, tsy haiko nareo Toliara fa aminay any Fort Dauphin any raha ohatra ka misy anabavy maty zany a tena tsy possible mihitsy ny andeha hitsinjaky ao anatina vanim-potoana ka mandalo fahoriana, tsy haiko aloha fa somary nanaitra iny contraste iny hoe zao hoe matanjaka be kosa ny mentalité ny panina zany mahavita manao fety ao anatina deuil. Bon avelako iny anazy iny izy moa zany manana tanjatsaina be fa tia hoe les 2 poids 2 mesures, raha io ny mampatahotra hoe le soi-disant fédéralisme zay tsy tena fédéralisme, mbola hitsiko anareo mpanao commentaire hoe mampanina anareo fédéralisme, pour fédéralisme zay fa quel fédéralisme, inona le izy fa tsy le fédéralisme io zao jerenareo tsara hoe zareo fitany ilana misy olona maty anaka any Tamatavy tsy misy hoanina nefany a ny vola lanina ty amin'ny resaka tsy tsapiky akory, mbola velona hoe raha tena tsapiky nandany vola tsy mampaninona ana fa tsy tsapiky akory fa efa propagande démarrage iny natao iny de ny tsapikinareo natao tohatra fiakarana araka teny madame Lewisie hoe mbola veriverena foana tsika any amin'ny faritra fa olona no indraindraina de mody régionalisation hoe fédéralisme kolotsainy nefa tsisy idiriny fa Mandela no mivoaka avy eo rehefa avy eo fa le ramatoa reny ka io zany fantarapetraka hoe miazy zany ianao moa anatin'ny social madama tsy haiko hoe manana donné ve anao sy information ny amin'iny resaka Tamatavy iny satria tena hoe Vanessa Manonga aza izay niezaka ny fehitena tsy ny teny ela ny ela vaky vava ny anao vavy
nateny izy hoe raha vao hiteny aneo izy de lasa ohatrany hoe manararaotra le tsy amin'ilany tsy hiteny anao zay lasa complicité am'le fahoriana mahazo an'le olona ka tena tellement zany ho anahy misaoky ana ile contraste hoe mivokatra ananako eto ny listan'ireo olona nampiatranona hôtely ray hôtely za fotsiny fe tena tsy namoaka an'izy mba tsy analako baraka anaran'olona satria misy olombe zay tsy tonoko anarana eto ary misy olona tsy tokony tany tuléar ao ko fantatrareo tany tuléar ankoatra ny ministre sy ny député zay tokony hoany misy olona zay tsy tokony tany tuléar tonga tany na patoriana tao anaty hôtely anankiray daholo ary payé aux frais de fantatrareo iza raha ohatra ka hoe olona tsy amin'ny gouvernement sy ny député mbola azoko eritreretina hoe aux frais de l'état tsy tokony azy fa ohatra ka reo tsy mahato teny reo ne manana ny indemnité sy atao inona fotsiny frais de carburant fa mba ataontsika hoe bon tsy maninona tsara fanabe ny fanjakana miatoko anjareo fa misy olona ex chef de région aloha de tononoko eto ny sasany olona tsy tsisy idina fa maninona ty tony olo tony paster olona ao amin'ilay toerana no manoratra ty amiko ary mandefa an'le registre gouvernereo fa tsy manana olona zay hoe fa manino reto olona reto no tonga ty tuléar am'izao tsapiky izao zao fa anao tsapiky ny volanareo reo tena anao tsapiky ny volanareo donc zany le tsapiky io de tena zavatra namboarina fa misy zavatra hafa natao tany tuléar aloha zay ndo ataoko mahitsy eto resaka fa nareo moa fa hanana am'le hoe kolotsainy zao hoe normal be dozin-java na nitabataba hoe ino ataonao tuléar agny io izy misy olona mitonony ny anaran'olona tsy olona n'importe qui ane reny fa olona manany maizy azy fa zao lasa miteny hatramonina satria c'est trop le zavatra misy de io liste io za raha olona nanao presse scandale ohatra ny fanao sasany de fa navokako teto daholo ny anaranareo tao anatin'le hôtel hoe tarisy ranareo même hôtel anankiray de paiement anankiray raha ohatra oazy ka paiement tsirairay dikan'izay zany le olona niato teny fa matoa zany fa nisy olona tonga ao mandoa azy zay tsy tononoko eto narany de fantatrareo izy zay tonga de nandoa ale izy ary raha tsy diso misy hôtelin'olona malaza be teo aloha zay nandehanan'ireo olona reo pour vous dire hoe ne soyez pas dupe fa veriverena foana ka miverina am'le fédéralisme mitodika aminareo mitaky le fédéralisme tena tsara io fa tsy zay ny ao andohan'ireo olona reo tsy zay ny andohan'ireo olona reo ny hoe anao fédéralisme fa fantany fa zay ny mara ohatra ny teneny madame liste hoe tsy ampy hanina de andao asaina misakafo any an-trano de am'izay zany tonga de azo ny fony misy ane tam'ireo JNZ reo tokony latsaka tam'le asabotsy iny fa tratra ny fameriverena de lasa noetina nandia tsapiky tany tuléar tavela tetsy daholo retsy felana sy ny namany tetsy Ambohijatovo pour vous dire hoe raha ohatra ka le vrai tsapiky je suis d'accord raha ohatra ka tena le vrai combat fédéralisme je suis fa aza mamindainga ka milaza hoe zay le izy nefa zavatra hafa ary tsy teny hoe manao accusation gratuite fa io donné ny teneniko amin'ny listan'ny olona tamina hôtely anankiray io na tany hoe misy olona zay tsy tokony ho aty tuléar izy le olona le jour J nareo tany no logé nourri ary payé par l'état tao anaty hôtely zay olona tsy manana andraikitra eo amin'ny fanjakana tsy diko tsara tsy manana andraikitra fa nanana andraikitra teo aloha fa noentina tany iza nitondra azy samy malala atsika hoe iza ny afaka manao an'izany zay ka fa averiko aminao ny teny raha ohatra ka am'le resaka tamatavy teo hoe ahoana ny fandehan'le vola ny amin'iny menao anatin'ny asasoa mpanao asasoa zany anao manana donné ve anao ny amin'iny resaka vola ny tamatavy iny satria za zany tsy te heritreritra manjary ohatsy hoe lasa mafanita-tena izy hoe so sanatrika le vola tokony ny tsabona le olona atao tamatavy no nanaovana tsapiky tsy haiko tsony fa lasa be ny saiko tena tariana be tamatavy tamin'iny ary nisy maromaro zany reo miresaka amiko be de be manko ny olona miantso ana mandefa vaovao madame Lewis ozy izy ato akaiky anaty zao misy olona ronjato tafo 2,000 eo zay na sakafo tsisy nefa filoam-pirenena ozy mandeha manao tsapika tuléar any zay na tonga na ny teny hoe fangany ny ministry ny kolotsaina sy ny anina fanga tsy manana an'izay moa tsika ao iny fety iny nefany
Mbola misy koa olona ao Toliara artista miteny hoe tsy izy iny fa zay no anao azy zao satria misy fomba arana kasika an'iny fa tsy izy iny. Na andeha Facebook tamin'ny réseau miparitaka tao zay. De ireo olona tamatavy reo zany za tsy tena hoe betsaka ny miresaka amiko zany fa mame misy lista zao madame Luis ianao mbanao social za mo teny hoe za nge tsy ao fanjakana tsony. Za tsy ao fanjakana tsony. Le fanay foana misy mo maro manao projet hoe andao tsika anao zao andao tsika anao zao. Izy hoe mampalahelo. Ohatran'izao zay efa tany nidina tany mijery fotony alaina sary sotran'izany ny asanay. Fa zay tena mahatonga ana miteny hoe ialako tsiny raha tsy de manana fenao zay fa 2,000 eo amin'ny 2,000 roanjato tokantrano de tsy haiko firy eo amin'ny 2,000 personne eo. Zay zany fanazavazareo le fanzaroana message lava be ato. Fa tsy voaraiko tena hoe en détail na hoe misy liste. Za moa tsy tena hoe mbola tsy tena hiditra amin'ny resaka lista raha vao ny tena moako maka an'izay de dikan'izay miandrandra fanampiana le olona. Fa ny lohan'ny fanjakana eo zany no somary mahagagana hoe inona ny rôle an'zareo. Zay mikasika an'iny. Faharoa ny resaka Mandela teo. Niteny manko za tamin'ny pageko tao hoe le fitenenan'ny Gaspard hoe Mandela izy. Ny fitenenan'ny Gaspard an'izay. Mandela tany amponja resaka fanavikavana moa zany tena anisan'ny tena nampigadra azy. Rehefa nivoaka ny fonja Mandela nisy ny olana teo zareo mivady. Tsy fitovia-kevitra satria ny vadiny zay tena niady taty ivelany ny voany. Rehefa nivoaka izy te amalifaty ny vadiny satria mafy ny nanjo azy nandrisy ny gadrany Mandela tany satria vady migadra zany moa tsy moramora zany. Rehefa nivoaka Mandela tonga teo amin'ny fitondrana tsy manaiky ny vady fa andeha amalifaty. Nisaraka zareo. Anisan'ny antony nampisaraka Mandela sy ny vadiny. De mitodika amin'ity fitondrana ty. Raha Mandela marina izy inona mba andraikitra raisiny amin'io olona karamain zareo io. Ary zay ny tenenako ny première dame. Mialatsiny ho afa te hanaja olona izy ny olo ny andefimandry ny PRRM Michael. Izay dradradraina hoe Mandela Mandela Mandela. Zay natezitra an'le olona mipetraka taty zay avy any Afrika du Sud hoe ampangino ny vavan'ny olona tony fa Mandela tsy ohatran'iny manala baraka anay. Tsy ohatran'iny tsy manana toetra ohatran'iny Mandela. Zay ny zavatra resako eto moka. Manahirana. Mostanina mekanao fitenenana. Eny pasteur misaotra somary fa idepasy ny ora ihany tsika moa. Malaky mandeha ny fotoana de faraparanako moa ny ahako. Efa voateninareo daholo ny voatenintsika rehetrarehetra zavatra tokony tenentsika. Androany moa ino ny azontsika tenenina. Fa tiako tsindrina fotsiny zay ny am'le hoe resaka côtier inona voizina am'izao io. Tiako ampatsiahivina malagasy hoe inona moa ny atao hoe côtier, izany tondran'io. Za manko tsy de tiako loatra mampiasa an'le terme satria zanaky ny faritra moa matetika teny hoe côtier. Fa tsy fantatratsika moa ny zavatra côtier zany avy amin'ny teny vazaha vahiny hoe le côte. Ny any amin'ny côte moa ny toerana misy ranomasina. De nefa io manko ny matetika tsindriko am'le olona indrindrandrindra raisiko exemple ny avy any aminay any avaratra zany hoe ry zalahy ty Ambilobe, Antsohihy, Ambanja zany tsy mieritreritra côte satria tsy misy ranomasina. De inona ny eritreretin'le olona ampiasaina le mot foana fa
Hitantsika moa ny zavatra niteneninareo teo hoe toliary, tamatavy, na izany fotsiny ary. Inona zany ny ampiasainareo an'le terme côtier androany a, nefa le fanavakavana le tsy mitovy ny fomba fitondrana an'le zanaky ny faritra ary a, mbola io misongadina io a, nefa aritarita aseho hoe côtier zao hoe zao. Io ary ny tamatavy, ny zavatra zanaky ny tamatavy zay nitondra faisana am'le resaka cyclone fotsiny. De tsy malahelo tsy niteneniko tam'zareo hoe mankasitraka ny nataony zanaky ny toliara amin'ny festival. Satria matetika ny amin'ny anavaratra koa moa misy festival foana, fa am'le fomba nitondrana anazy a sy am'le zava-misy ao Madagasikara am'izao, hitantsika zay traboina sy nitondra faisana amin'ny faritry ny Tamatavy iny a, de mbola tsy voaarina hatramin'izao a, ary mbola misy fanontaniana be dia be mipetraka ary, de hoe am'le 50 millions de dollars avy any amin'ny Corée du Sud sy ny tariny, le fanampiana, ny assurance am'le traboiny, nakaiza le vola. Zany zany manahirana fa lasa ty am'le zavatra tsy misy dikany hitondrana an'le sainy malagasy a, iny foana zany ny averimberina ty amin'ny tambazotra sosiala, zay moa soa ihany fa le filohan'ny fanavaozana nitondra teny hoe eto amin'ny tambazotra ihany hoe misy zavatra be dia be ny any amin'ny tambazotra sosiala, misy mampime, misy magaga, misy ininy, nefa ireo ihany a mikarama olona rehefa avy eo miteniteny foana, mamoaka hevitra tsy voahevitra any amin'ny fahitalavitra sy ny tariny, de nenahy tsotra ihany e, hoe mbola verina ihany, averiko foana, tsy mbola tapitra ny lalonana, tsy mbola tapitra ny lalao, fa mbola miantso ny mpiray tanindrazana rehetrarehetra, miantso ny tompona andraikitra rehetrarehetra, andao hitambatra, andao hirahina, mbola afaka manao zavatra be dia be isika, am'izao mbola tsy tara, andao handray andraikitra, izay hitantsika fa lalana tokony hidirana am'izao fotoana izao a, ny recours rehetrarehetra aty ivelany, any an-toerany, andao hifanome tanana, fa firenena iara-manana io, tanindrazana iombonana io a, rehefa misy ny maniratsira, manizimbazimba nyzany ataontsika hoe firenena malagasy zay a, marary aty amintsika rehetrarehetra izany. N'aiza n'aiza misy atsika raha mbola matsapa hoe malagasy isika, andao hirahina. Zay moa ny ahako ny taritako anazy pastera, de misaotra antsika mpijery rehetrarehetra ary mankasitraka nareo mianadahy fa omeko anareo ny fitenenana. Misaotra. Misy zavatra tiako tsindriana kely le resaka hoe le mot côtier zany a rehefa tena zohina am'izao a fa tsy am'izay, de lasa manana sens péjoratif malheureusement, nefany a fiheviana faritra fotsiny ihany zany, fa ao anatin'ilay vava miteny azy de lasa ohatran'ny fandrangitana hoe côtier de ohatran'ny hoe voahilikilika zany, zao nefany a, za manokana zany te hiteny hoe ho anareo mampiasa an'le terme handrangitana, fa za tsy mampiasa le terme, tsindriko tsara, anareo mampiasa le terme mba hanaovana chantage affective an'le olona, tsy manana ny monopole an'ilay le teny côtier nareo, tsy manana le monopole, tsy hoe satria nareo any amin'ny faritra dia ianareo no manana ny monopole ny am'le teny. La preuve fotsiny zao tsika teny mianadahy eto zao de samy avy any amin'ny faritra, i madame Lewis zao avy any faritra Orombe iny a,
Nostana dia zanaky Dego tsy driko tsara nisy niteniteny foana tato hoe valivotaka hony anao any Dego fa tsy tompon-tany akory ozy le olona de zao hoe zany le tsy mahalala mihitsy le iza le olona eo alohanao tena avy any izy satria mahita le anaranao eo raha Betselona angambany izy Mba olona ohatry zany moa tsy valiana moa pastera mialatsiny fa tiako ahitsy amle olona olona hoe tsy le hoe avy any amin'ny faritra le côté titiny hoe tsisy mana monopole tsisy hoe tompony fa samy tompony zay ngamba tiako atongavana hoe sao mantsy misy olo hoe tsika ny tena tompony satria zay le izy zara teo koa avy any amin'ny faritra avy any Fort Dauphin dikan'izay zany a tsara le sarotiny amin'ny fiaviana fa ny mahasarotiny antsika amin'ny fiaviana de tsy natao hisaratsarana mihitsy natao ampedivana fa tena ahatonga antsika hitambatra anankiray zay zany zavatra anankiray zay tiako tsindrina ny faharoa manarakaraka an'izay a ny mombany amin'ny ino filazana izy ty ny mombany amin'le resaka adino koa le association manao ny asa soa raha tsy diso any tenanao teo hoe ny fikambanany ohatra nanangana fikambanana ny première dame am'izao hoe fanjiry zay am'izao manao izy io zany efa opérationnel am'izao raha azoko tsara manao asa soa sa manao akory zay mombamona izy io am'izay mety manana ny notion satria tsara fantatry ny vahoaka malagasy any zay amin'ny maha filohan'ny vadiny filohan'ny androm-panjakana azy sa ve io atoko tsy haiko atoko politika ve tsy haiko sa association mikarakara ny reny sy ny zaza madinika tsy fantatro fa mailana kely ihany zay fa maraparina tsika io efa adiny sasany moa zany tena matetika eo foana tazomina fa apetraka aminao ny afatra hoe inona no afatra tianao ampitaina amin'ny vahoaka malagasy sy anafatrafarana ny olona zany. Eto moa zany de misaotra anao ny invité ay pastera ary mbola mamena fisaoranao ihany koa ny monsieur Mostana ametraka afatra mihitsy ny amin'ny vahoaka malagasy isika tsy azo zarizarana eritrereto ny velaran-tany misy antsika ao Madagasikara zay tena mbola malalaka nefa 30 millions telopolo tapitrisa moa zany raha tsy diso ny isatsika ao ity France tia de kely lavitra toy zay Madagasikara fa eo amin'ny 140 millions ny olona monina eto 140 millions ay tsy raha diso fa zay ny fahaizako azy tsika 30 millions tsaiko 33 sa 30 nefa andeha ampedina vitsy ane tsika vitsy nefa de ho ampedina fa isaorako anareo vahoaka malagasy tsy azony zany nareo raha ifilalaovan'ny zareo politika maloto ny andeha ampedina atsika zavatra lalaovana saitsika tsy ho tanteraka akory lalaovana hoe fédéralisme présence province autonome décentralisation hoe tsy mbola nisy nanetsika an'izany reo zisk zao tandremo sao de hiadiny zany tsika ary matoky anareo fa nareo migasy koa manam-pahendrena mahay ny zavatra tsy mety manaiky tsika androany fa malaky miratra koa ny masotsika olona ray tsika aza mety ho tontonona foana hoe côtier merina côtier malagasy isika ny ady ataotsika de tsy fandrafy fa mbola ady amin'ny fahantrana mbola ady amin'ny fahantrana aloha tsika zao fa tsy kibonona de mbola andeha ifamony koa ny samy malagasy ny kibonona de andeha ifamony koa ve aza mety ataony lalaovin'olona amin'ny resaka politika ny fahantrana ny anohanana zay ny ady hatretsika ary zay ny tadiavantsika an'le fanovana hatreto aloha mbola tsisy pura hoa ka ny talao aminareo malagasy tandremo sao de n'olona fitaovana politika atsika tsisy mizarazara zany eo vitsy ane atsika afatra koa ny mpitondra fanjakana aza lalaovinareo le gasy mipetrahanareo amin'ny plasy misy nareo fa tsy vitanareo le fitondrana
azagadrainareo le zaza zay ho avin'ny firenena zay efa nataonareo totra fiakarana de mbola potenareo hatramin'ny hoaviny. Aza manipulenareo le fianakavian'le olona omenareo sakafo satria faly te hoe mba mahafinaritra sakafo miaraka amin'ny filoham-pirenena de any ianao vitondranareo azy, tsy mahasoanareo sy ny taranakareo. Aza lavinareo ny vola ny olona mba te hitolona fanananareo io vola angalarinareo raha mbola misy fetrany io. Tsy anareo ny tompony teny farany Zagnahary ambony ao, tsisy tsy mafy teo fa lavo ihany. Noho ny alahelo ny vahoaka malagasy, ranomasony gasy, tsy misakafo andro aman'alina. Hosotroanareo zany rapitso afakapitso. Io arenany gasy zay aondranareo saky ny 2 minitra io. Enim-bola nareo teo zay fa navitrano 30 miliara 20 miliara. Hosotroanareo ranomasony gasy io. Nareo migalabina mifananana enim-bolana 5 volana ny gasy tsy misakafo. Indray mandesako ny 2 andro vao mahita hanohanina. De vao zarainareo vola 15 000 de mieritreritra hoe zay zany le décentralisation mandiavanareo sy ny taranakareo. Fakatiavatsika gasy ra ihany malagasy tsika fa tsisy hoe côtier ampovoatany malagasy tsika. Mankasitraka indrindra tompoko misaotra pastera, misaotra monsieur Moustana, mirarisoa ny vahoaka malagasy samby tahin'Andriamanitra daholo tsika. Ahitany rariny, ahitany soa, fiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Misaotra tompoko. Madame Louise. Misaotra de veloma. Mankasitraka indrindra tompoko de mankasitraka atsika mpanaraka ny pejany koa. Zay ny fandaratsika androany mirary weekend mahafinaritra ho atsika rehetra. Ny afatra mafonja de mafonja zay hoe malagasy isika ary izay no tokony tazomintsika hatramin'ny farany. Tsisy fampia hoe rehefa tonga ny faritra atsimo dia tsisy hafa reo fa ray ihany tonga aty amin'ny faritra afovoany de ray ihany. Ary deja koa efa tsy misy tsony zany olona hoe entre guillemets pur source zany fa efa mifangaro ny malagasy donc efa dépassé zany hoe zahay aty amin'ny faritra ohatry zao fa efa iray antsika de mankasitraka tompoko dia mirary soa. Mirary soa. Santain'Andriamanitra. Veloma tompoko, veloma.